Ny tontolon'ny fitanterana kosa indray dia mampatsiahy ireo mpitatitra fa miatra manomboka androany ny fisondrotan'ny sarandalana makany amin'ny faritra. 3:03 makany Toamasina raha 7:03 makany Mahajanga ary 5:04 mandeha any Antsiranana. Mampatsiahy ireo mpitatitra mizotra nasionaly mihazo ny faritany Antsiranana ny Mahajanga Toamasina fa miatra manomboka androany ny fampiakarana ny sarandalana izay efa tokony niatra tamin'ny 13 Novambra 2024. 3:04 ariary no makany Toamasina, 7:03 ariary no sarandalana mihazo ny faritany Mahajanga ary 5:04 ariary kosa ny sarandalana makany Antsiranana. Manazava ny antony tsy nampiarana io sarandalana io hatramin'izay ireto mpitatitra. Ny antony nampiarana io fa hitanao hoe eo koa le izy zany misy zara tokony fampitsinjovana ao anatin'le izy hoe ny olona mitondra ny olona mandeha makany amin'ny faritany sy ny olona hoentina nefa ny raha jerevana zavatra misy amin'izao fotoana zao tokony tsisy mihitsy zany zay fa hoe frais napetraka amin'ny toerana misy azy dia tokony hotazomina fa noho ny antony hoe zao ny zavatra iainana eto tsy le fampifehezana eto sarotra be dia tazomina aloha izay no fanarahan'ny filohan'ny coopérative. Eo koa le hoe zay raha mividy solika hatreto zay tena tsy miady varotra mihitsy zany fa tena hoe vidina solika ny tena vidiana fa zay zany eto mbola mametraka hoe marimaritra ho anay zany io tonga dia mametraka marimaritra zay ho an'ny mpandeha na dia tsy mifampiresaka taminay raha ny zary ao amin'ny mpanjifa fa misy taona izy resaka taminay tamin'ny heritaona tamin'ny talohany nasondrotra fa zay moa zany tsy niresaka to dia apetraka amin'izay izy dia anjarany tsirairay zany amin'izay fotoana zay hoe ahoana no ahafahana manantanteraka an'izay. Nanambara ireo mpitatitra fa efa nisy ny fampilazana mialoha ho an'ireo mpanjifa izany hoe 15 andro mialohan'izao fampiarana ny sarandalana izao. Misy ihany koa ny fanaraha-maso atao isaky ny coopérative amin'ny fampiarana ny sarandalana. Ny 100 ny sarandalan'ireo mpandeha no tamin'ny karaman'ireo mpandraharaha. Mahatratra 530 ny coopérative misy any Ambodivona misahana ny zotra nasionaly makany amin'ireo faritany telo ireo.